Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Nasinangetaeta izy, sady reraka ny ainy tao anatiny. Dia nitaraina tamin'i Jehova ireo raha ory, ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Amen. Vavaka isika. Manandratra anao any amin'ny avo indrindra ray zanaka fanahy masina. Mideranao ary manome voninahitra ny anaranao masina amin'izao famindram-po. Mbola nazahoanay tombonandro fahavelomana izao. Misaotra amin'ny zavatra rehetra hoy ny teninao, ka ninona zavatra miseho amin'ny fiainanay, na ny tsara na mety hoe verina ihany koa, amin'ny maha nofy sy olombelonanay hoe ho ratsy, isaoranay daholo izany rehetrarehetra izany, satria marina amin'ny teninao ianao. Dia ilay teninao milaza aminay hoe zao manana hevitra heverako anareo, dia ilay hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Sotra mpanjaka malala, mideranao ary raisoanitra mampofona eo anatrehanao ny fiderana fanandrakanay ny anaranao masina mahery, manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Mamela ny elokay Jesosy amin'izao maraina izao. Mamindra fo aminay mpamonjy, tsisy miafina aminao, ny tsy fahombiazanay, ny tsy fahatanteranay, eny fa na vao miposaka anie zao masoandro zao hoe miariary aminao ny faratsiny zanak'olombelona, ka dia mangataka ilay ranao soa, anasanao anay indray amin'ity anio ity. Jesosy malalo avao isanandro izahay Jesosy io, esoza rehetra efitra mampisaraka anay aminao, ka tsy ahitanay ny tavanao Jesosy malalako. Mivelarinao ety antananay indray ny teninao, teninao mahery fa nilony tongotray, fanazavany lalanay sy ny fiainanay, teninao mahavelona, teninao manafaka anay ao anatin'ny aizina, teninao mampahery anay, teninao mampijoro anay. Oh Jesosy eo, ianao tokoa ilay teny tonga nofo ny onona taminay, ary izany indrindra ny mbola fifalianay ankehitriny manana ny filazantsaranao, satria dia velona atao anatin'izao filazantsaranao izao izahay, ka isaky ny mandray ny filazantsara izahay, dia mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Amarino ary Jesosy malala fa ny zanako sy ny asan-tanako ianao dia ataonao adidinao ihany, ataovy adidinao indray Jesosy malala amin'ity tontolon'andro androany ity, ka vokizy sakafo soa, sakafo panahy amin'ny alalan'ny teninao. Dia misaotra Jesosy io, fanahy masina, ka sio izay tsirairay avy izao andray sy ankatoho ny teny masina avy aminao. Misaotra mpanjaka hoderanay mandraka izay ny voninahitrao. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Anio indray dia te hampahery antsika indray ny tompo ry havana malala manoloana an'izao ady mangotraka amin'izao tontolo izao. Dia tena naharesy lahatra hita amin'ity maraina ity ry havana hampaherezana antsika tsirairay avy indray, satria dia mandalo lalatsarotra tokoa ny zanak'olombelona, ao ny aretina, ao ny olana, ao ny ady maro samihafa rehetra. Kanefa hoy ny tenin'ny tompo androany hoe tongava ozy aminao araka izay irinao. Ka hosokafantsika ary ny baibolitsika, jerevantsika ny filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompo araka ny Matio. Matio 5:12, andininy faha-1 amby 20 ka hatramin'ny faha-2 ka hatramin'ny faha-8. Matthieu chapitre 15 verset 21 à 28. Rehefa hita izany ry havana, dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny manao hoe dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidona, ary indro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany, ka niantsonana hoe mamindrafo amiko tompoko zanak'i Davido, ny zanako vavy ampahoriny ny demoni loatra. Fa izy tsy namaly teny azy, dia nanantona ny mpianany ka nangataka tamin'ny nanao hoe roa izy fa miantso mafy eto aorianantsika. Ary izy namaly ka nanao hoe tsy nirahana aho afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Fa nanantona ihany raha vehivavy, dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho. Fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho amin'ny ambokely.
fa hoy raha vehivavy marina izany tompoko fa na dia ny ambokely aza mba mihinana izay sombitsombo ny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao araka izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izany ora izay. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Izy amintsika ry havana, izy amintsika izao ny tsy ho faly raha mahare ireo teny mamy avy amin'ny vavan'i Jesosy izao tongava aminao araka izay irinao. Kanefa raha dinitsika ny tantaran'ilay vehivavy Kananita dia hitantsika fa maro ny zavatra nanafotoana saika ny sakana an'izao vehivavy izao tsy azo ny famonjena. Indro ny tantara ary vehivavy anankiray manana zanaka pahorian'ny devoly. Jetilisa izy mianakareo ary angamba efa nanantona ny mpanao fanafody hany angamba sy ireo mpanao piskidy maro satria Jetilisa izy amin'ny toerana misy azy tany nefa tsy nisy nahay namonjy ny zanany. Sendra nahare nilazan'i Jesosy izy sady tamin'ny fotoana io indrindra koa Jesosy dia tonga tany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona araka ny voalaza. Velona ary ny fanantenan'andra vehivavy. Indro izy ilay mpanasitrana aretina sy mpanjoka demonia mahay manampy ahy dia nanantona an' Jesosy izy ka nangataka famindrampo taminy. Hoy izy teo hoe mamindrafo amiko tompoko zanaky Davido ny zanako vavy ampahorian'ny devoly loatra kanefa tsy namaly teny azy aloha Jesosy. Tsy kiva nefa izy fa mbola nangataka ihany dia nitsangana ho fahavalony koa ireto mpianatrin'i Jesosy ka nangataka ny androahana nytidra vehivavy ity izay niantsoa mafy azy taoriana. Ary Jesosy koa aza dia vao maika izy nilaza fa ny fikarakarana ny taranak'Israely ihany no anjarany fa tsy ho an'ny firenena hafa. Angamba tena nana fotoana indrindra dia ny nampitahany Jesosy ry havana ny hafa firenena amin'ny amboakely izay tsy tokony homena ny mofonjaza. Izy amintsika izao ry havana no tsy ho tafitoina raha sendra mba miaran'ireo teny mafy ireo. Angamba mety efa lasa nody mihitsy ary mety tesitra mihitsy tsika sady ny tantara taman'olona rehetra tany fa tsy misindra fo mihitsy izao Jesosy izao. Inona kosa nefa no nataon'dra vehivavy? Na dia tsy namaly aza Jesosy dia mbola nanaraka ihany izy sady niotso mafy izy. Matoko mantsy izy ry havana fa Jesosy no Mesia izay nandrasa ny zanak'Israely fa izay. Nampatsiarovina fa ny hafa firenena nefa dia mbola nisisika nangataka famindrampo ihany izy. Ary mbola hoy izy indray ny fitarainany hoe tompoko vonjeo aho hoe angamba matsiaro tena ho nila famonjena tokoa izy satria tena hafa firenena. Na dia efa noharina amin'ny amboakely aza izany vehivavy sy ny zanany izany ka tsy kivy fa vao maika nanitsy tena. Nanakaiky ny ohatra nataon'i Jesosy izy ary dia nanaiky tanteraka an'izany ohatra izany ka ny tao am-pony sy tao an-tsainy dia izao ihany manantena handray famonjena. Eny fa na dia nisombotsombo ny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony aza. Matalanjona ry havana ny finoana tahaka an'izany inge. Farany moa dia hoy Jesosy taminy hoe tongava aminao araka izay irinao. Manisy zavatra maro mahatafotoana amin'ny lohantsika isan'andro mety devoly ity ry hava-malana ao amin'ny tompo ka raha lavo isika dia izao fa isika kosa dia manao ahoana? Matiantoka sady iry. Mahafaly ny devoly ery mantsy ry havana ny fiemoran'ny olona iray indrindra efa
ao anatin'ny fanarahana an'Andriamanitra satria very anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany olona izany. Fantaro fa na dia mitsapa ny finoanao azy Andriamanitra ry havako malala dia mbola fitiavana ihany anie Jesosy fitiavana izy. Ka raha maharitra amin'ny finoana izao sy anao dia horenao koa ny teniny anio hoe tonga avy aminao araka ny izay irinao. Angamba hisy mety hanao hoe amin'izao miaino izao marary aho ary efa nangataka tamin'Andriamanitra matetika mba hositrany nefa dia mbola marary any. Aoka tsy ho kivy amin'izany ianao raha vavy aho, aoka tsy ho kivy amin'izany ianao raha lahy aho. Tsarovy ity vehivavy kananita sy ny finoany ity amin'ny fitondran'Andriamanitra ny olona mantsy aho. Dia misy tsy maintsy misy ny mitondra aretina mandrakariva. Jereo Paoly. I Paoly dia nangataka fanasitranana tamin'Andriamanitra ho an'ny tenany. Fa izao tsy sitrana any izy kanefa ahoana navalin' Jesosy azy? Ampo anao ny fahasoavako. Tsy nahasitrana ny namany koa i Paoly araka izay hita any amin'ny bokin'ny Timoty any, Timoty 2:4-20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany teny zany hoe Trofimo nilaozako tany Mileto satria narary izy. Hita amin'izany fa diso hevitra ny sasany izay manao fa raha ampy ny finoana dia tsy misy ny aretina. Angamba ry havana tsy misy afaka milaza fa tsy nanana finoana i Paoly. Tsia dia tsia hevi-diso zany nefa izao mbola niara-ny aretina ihany izy. Ry havana malala, ny tian'ny tompo takina amintsika dia izao ny faharetana miaraka amin'Andriamanitra. Ary zany ny teny voalazany any amin'ny Romanina 12:2-12 mifalia indrindra ny fanantenana. Miareta fahoriana ary mahareta amin'ny fivavahana. Ry havana malala, ny tena mampalahelo mantsy amin'izao andro sarotra izao ry havana malalako, betsaka ny memotra amin'ny finoana vela. Mampalahelo ary mahavaky fo ny maheno ny tantara ny tanora iray. Tanora iray niala tany amin'ny ray aman-dreny tany an-tanindrazantsika avy any Madagasikara any andeha hanovo fianarana ho any Ampita tany metropole. Tanora efa vita katekomena, tanora efa nanao asa mpanompoana tao anatina fiangonana, tanora efa mafana fo amin'ny fitaritana ny tanora namany koa tany an-tanindrazana tany. Inzay rehefa nandeha tany Ampita Andranomasina any metropole any dia raha nanontany satria hanovo fianarana ilay tanora dia raha nanontany ny ray aman-dreny ny indray andro, nandeha ny volana, nandeha ny taona, manao ahoana anaka ianao zay any lavitra ady zay? Dia ilay tanora hoe papa maman j'ai tout flanqué. Kepoka ny ray aman-dreny ny tanatana vava fa ahoana tout flanqué amin'ny ahoana? Ozy tsy mivavaka tsony aho ozy, tsy fantatra moa tamin'izay inona ny antony. Navariana rendrarendra n'izao tontolo izao izy, na koa hoe nandala latsarotra izy tany ka kivy, ka ketraka reraka fa dia niala ry havana, niala tamin'Andriamanitra. Ry havako, ry havako. Misy ihany koa mety ho fianakaviana koa aza izay malahelo noho ny toetra ny mambra ao anatin'ny ankohonany ao, mety ho andevo ny fisotrotoka na fomba hafa izay mampisaraka amin'Andriamanitra izany olona izany, na mety mbola jentilisa izy na kristianina potraka ihany koa tahaka n'ilay tanora teo. Aoka ry havana, aoka hazoto hivavaka mandrakarivantsika ka tsy reraka ho antsika, ho an'ny ankohonantsika, ho an'ny zanantsika, ho an'ny vady aman-janantsika, satria Andriamanitra ihany no manafaka an'izany amin'ny herin'ny devoly. Izao mantsy nolazain'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jakoba 5:7-20 katramin'ny 20 any hoe: ry rahalahiko, raha misy ao aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy,
aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarona heloka be. Mahereza ry havana fa madeza ny lalana, tsy mora ny fiakarana. Mahereza ry havana, aoko ananatsika izao finondra vehivavy zao. Fanandra vehivavy dia ry havana, dia nangataka famindram-po izy aloha, mamindra fo amiko. Toe-po, toe-panahy, hoe tsika mangataka eo anaty an'Andriamanitra lalandava manko izany, ary tsara dia tsara tokoa mangataka famindram-po ho an'ny tenatsika, ho an'ny manodidina atsika, ho an'ny havatsika, ho an'ny fiangonatsika, eny ho an'ny fanerasera amintsika. Fa ity raha vehivavy ity dia nangataka famindram-po ho azy sy ho an'ny zanany izay marary mampahorian'ny demonia. Ry havana malalako, tsy tonga ihany tsy no marina ny tompo efa ny mpanota mba hibebaka, ary tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody ny tompo fa ny marary. Aza manao mody sary salama sy tomady nefa dia hita miariary fa marary amin'ny ara-panahy. Misy ny aretina mikiky tsy ahitana fanafana hoy mpanompon'Andriamanitra izay fanatsoany any aminy. Misy aretina mikiky tokoa, mila famonjena, mila manantona Jesosy havana, mila manantona Jesosy amin'ny fo ary ny hery manontolo isanandro. Mahatonga saina loatra ny tenin'ny Apokalipsy manao hoe koa tsarovy izay nitoeranao foniny tsy mbola lavo ianao, dia mibeba ozy ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany ozy dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Fibebahana ihany ry havana malala amin'izao andro sarotra izao no ahitantsika fanasitranana sy famonjena. Mila manatona ilay mpanasirana itsika fa efa vita ny tao Golgota ny fanasitrananay sy ny fanasitranana ianao. Anjarako sy anjaranao sanandro mangataka famindram-po tahaka izao nataondra vehivavy izao. Tompoko, na dia ny amboa kely aza mba mihinana izay sombotsombony latsaka amin'ny latabatry ny tompony. Teny feno fanetretena manoloana ny famasinan'Andriamanitra izany. Teny feno fitiavana an'ilay mpanafaka ihany koa. Ka raha izany tokoa mety tsika mangataka eo anatrehan'ny tompo dia tanteraka tokoa ilay teny tompo hoe ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona. Dia ho tonga amiko sy ho tonga aminao ry havana ny tenin'ny tompo indray amin'ity an'ity ary mandritra ny andro rehetra ianantsika fa izao rehefa tia ozy dia tia ny ay hatramin'ny farany. Ry havanao, mareta amin'ny fifafahana na amin'ny mora na amin'ny sarotra, ho feno fifaliana ny fonao rehefa renao tokoa ny tenin'ny tompo manao hoe tongava aminao araka izay irenao. Azy irery ny voninahitra fa antsika kosa ny fikatsana mandrakariva, na dia sarotra ny dia, na dia mateza ny lalana. Atsika kosa ny fotoana sy ny fototipina satria tsy men'Andriamanitra fanahy osa itsika fa fanahy mahery hiatrika izao fiainana izao. Aleluia, amen. Vava Kristy. Jesosy tompoko, saotranao itendra fa tsy avelanao very izahay. Na dia mitady tsolopolopy aza ny fanaovan-jironay indraindray. Manoloana ny ota maro izay mbola mangeja anay amin'izao tontolo izao. Manoloana ny ady sy ny aretina ihany koa sy ny olana izay sedranay amin'ny fiainanay. Miozongozona Jesosy ny finoanay aho. Tena miozongozona. Kanefa eo ianao, soa fa eo foana ianao Jesosy. Tsy mamela ny zanakao irery. Tsy mamela anay ho ketraka, ho potraka ka homeza ny fahavalo. Fa mbola manarina anay ianao. Misintona anay ao anatin'ny fotaky mandrevon'ny fahotana sy ny fiainana izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ianao. O Jesosy, ampianaro zahay hitoky anao mpamonjy aho. Ampianaro koa zahay Jesosy hibebaka ka hanapa-kevitra hiala amin'ny zavatra rehetra izay mahatonga anay hanana fahafatesana ara-panahy, fangatsiatsana amin'ny ara-panahy. Fa maro ny kristiana dia titra fotsiny izao
no entina fa ny finoana dia efa potika sy rava. Tsisy finao very anefa izahan Jesosy manaraka na dia iray aza. Zany mbola mahatonga ny filazantsara anao miantso hoatso amin'izao andro faran'izao hoe Jesosy, ampio zahay Jesosy, ampio zahay Jesosy. Toano hery zay Jesosy fandraofisana tokoa zahay tompoko. Dia mahatoky tanteraka Jesosy aho. Fa raha ianao tokoa no milaza hoe tongava aminao araka ny irinao, no ahita rejetra va ianao? Tsia Jesosy aho, anio ihany. Tonga amin'ity tokantrano ty ho ianao ny famonjena. Zotra Jesosy. Ho an'ny mpanomponao izay mampandroso anao ny alalan'izao filazantsara izao zany. Dia misandrata Jesosy amin'ny avo indrindra. Misandrata mpamonjy malalako amin'ny hery sy ny fahefanananao fa raha ny zanaka tokoa no afaka dia ho afaka tokoa ianareo ianao. Dia mankasitraka tompoko. Raiso ny fitahiana sy ny tsodrano izay ho tononina amin'ny anaran'i Kristy Jesosy mitsangana tamin'ny maty. Itahy atsika ny Jehovah ka hiaro antsika. Hampimirapiratra ny tavany amintsika lalandavany Jehovah ka hamindra fontsika. Hamandratra ny tavany amintsika lalandavany Jehovah ka hanome antsika fifaliana sy fiadana. Aoka ho tanteraka amintsika tokoa ilay tenin'ny Tompo hoe anaka, anaka. Atolory ahy ny fonao ary mandehana amin'izao herinao izao. Fa indro tokoa aho ny Tompo momba anareo mandraka rehefa ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ho anao kosa Kristy mpanjaka mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Ho anao ny haja, ny saotra, ny bera, ny hery sy ny fahefana. Hatramin'ny taloha indrindra izany ankehitriny ary mbola ho anao mandraka izay. Fa ho an'ny mpanomponao kosa ny finoana velona an'ilay nitsangana tamin'ny maty, ny fibebahana ary ny faharetana hatramin'ny farany, fa izay maharitra hatramin'ny farany ihany no hovonjena. Haleluya, amen.